Miarabantsika rehetra manaraka an'ity oronantsary ity. Tontolon'ny vazimba fandarana faharoa no resahantsika amin'izao fotoana izao. Tamin'ny farany dia nentsika teto ny voka-pikarohana mikasika ny atao hoe vazimba sy ny tontolony nataon'ireo manam-pahaizana maro. Nentsika teto ihany koa tamin'ny voalohany solotenana vazimba izay nanao famelabelaran-kevitra zany mikasika ny fiaim-piainan'iry zareo any Antseva, any Bekopaka, any Manambolo izay toerana mbola ahitana an'ireo vazimba amin'izao fotoana izao. Noresantsika ihany koa tamin'ny fandarana voalohany mikasika ny atao hoe vazimba izay azo nampitahaina tamin'ny kérubim, zany hoe zanajavatra izy ireo izay manana hery lehibe kokoa no isika olombelona, zany hoe afaka miseho hita maso izy ary afaka tsy miseho tsy hita maso ihany koa. Maro no toerana misy azy ireny, fa rehefa nanota fady isika olombelona, rehefa nanimba ny fomba tantsika ary rehefa tafasaraka tamin'io tontolo sy voary no arian'ilay nahary tongotra aman-tanana itsika dia soreny izy ireny dia maro ny tafasaraka tamintsika. Ny vazimba horesantsika eto dia ilay ataontsika hoe hery tsy hita maso na ilay kérubim. Fa na zany na tsy zany ary aloha dia tsara ihany mampafantatra fa misy ihany koa zany ny foko voalohany teto amintsika zany indrindra fa teto ampovoantany natsoina hoe vazimba zany izy ireo. Ary araky ny tantara moa zany dia hoe mpanjaka Andriamanelo no nandroaka ny vazimba tetsy Alasora, satria navita ny vy Andriamanelo ka nanao ny lefona ho fitaovam-piadiana, fa nain'ireo vazimba ireo kosa mbola ny bararata sy ny tanimanga ny fiadinany. Rehefa niala teto ampovoantany ireo vazimba ireo araka ny soratra ihany dia lasa izy namonjy amin'ny faritra avaratra andrefaniny ka nitoetra tany zany. Andrefana nandehanany nisy ny nakany Antseva, nisy ny any Bekopaka ary misy Manambolo, ary amintsika amin'teny zao dia mbola miaina sy monina any ireo vazimba ireo amin'ny mahafoko olona anazy ary manana ny tantarany ihany koa. Zay ny zava-misy. Fa ny ondresantsika amin'ny tamin'ny tapany faharoa nampatsiahivika any dia ilay tsy hita maso. Rehefa tao tsy hodany no nisy azy ireo fahiny dia niompikisoa ny olona teo dia lasa izy nandeha nakany manotokana. No tan'olona fady indray ny toerana, no tan'olona fady indray ny tanànany toerany dia mandefitra izy dia lasa izy mifindra teny Ankaratra. Rehefa tonga teny kosa nefa izy dia tsy nandefitra intsony, fa itsika olombelona ny fatra maditra, itsika olombelona ny be siasi, ka mila mitandrina isika fa mba ampy izay nandeferany tamintsika olombelona izay. Miseho amin'ny endrika fiarovana ny zavaboary izy, satria izy ilay nankiny ilay nahary fa hiandry ny rano, izy ilay hiandro ny lohasa, izy no hiandry ny zava-maniry, fa isika olombelona no nanota fady sy be siasi. Masika izy, ary tantara anankiroa no entiko amintsika eto zavatra nitranga zany. Nisy ny fotoana nandehanana teny Ankenieny, teny Ankaratra, ary rehefa tonga teny Ankaratra dia misy le mipelipelika izay mikasika an'io zavaboary io izay mahasarotiny azy. Tsy tantara angambany fa andao ary andrehana solo olona niaraka taminay teny Ankaratra no tantara hoe inona zava-misy nisy ny biby niseho teny an-dalana, nisy ny toraka izy inona ny zavatra nitranga tamin'ny olona io. Aloha izy nanazava azy. Izy tika nitorahany le izy dia verina avany zay avy naka an'lela Yesoa, dia roa zany le biby efa miolokolotra be, vadibadika fotsifotsy be, dia taitra zany dia niteny anana hoe fanga nitorahanga io biby io, dia zay nitorahako ela ataoko de kinankanaka fotony hoe averiko hoe tsy voka ivo. Zay no tantaraka. Rehefa tonga tety an'le hoe andafy atsimo zay dia niakatra ny tômôbila. Nefa niakatra ny tômôbila zay voalohany indrindra ohatra voan'ireny le hoe tanjomero na tsara fantatritsika zany tanjomero zany na Ohatra misy menamena mipotra ireny? Misy maventiventy ireny, ohatran'ny maventiventy mibotsimbotsiny ireny ny tarehany.
de za aloha mbola tsy nanontany azy hoe inona iny fanandraisana tomobile tonga tao Ambatolampy to aty ambonin'ny hôpitaly de ohatran'ny rakotra azy ny tarehany de masony sisa kely bitsika kely de tonga tao biendy tsy nahita tsony ny masony fa tonga de voto be ohatran'ireny ohatran'ny voraka be ny lohany amin'le famavietan'le zavatra. Tena nahoana ny tantarany rehefa avy eo le olona le voan'le tandimerina mivontovonto be Izy tsy niteny tamiko tsony alongany hatramin'izay nahavoa azy am'izao fotoana zao mbola any vy olo efa teo maty ka efa maty zany hoe zoma 3 andro nitorahany lehibe izy de maty. zay ny tantarany Andrianasolo. Maty ilay olona namono an'ilay biby. Faiza miaina ny fitsimbinana ny aina. Fa raha biby tsy maninona anao aza vonoana. Faiza miaina ihany koa ny fitsimbinana ny zava-boary sy ny zava-maniry fa samy manana aina reny samby aina ka tokony fampitsimbona fa tsy hoe isika olombelona manana ratsana folo de anjaka amin'ireo rehetra reo amin'ny fanapara-pahefana. Nisy fandarana ihany koa nalaina tao amin'ny radio ASM, fandarana Ambanimasitra izy ity de ny mpanao gazety PNJ Randrianarsoa no nanetana azy zay nanana vahiny amin'ny Jessica. Ny olona tenda ny mpiara-miasa amin'ny Jessica no ny fakany an'ireo kilalao mbazimba ireo. Zany hoe zava-boary tsy nirana no navo azy. Alonga ny tantara no arahantsika miaraka amin'ny sary fanehoana. Inona marina moa Jessica manoloana izay resaka hoe naolana ny vazimba ny olona izay miara-miasa aminao ao anatin'ny ty fitapony ty hoetikely tantarao mekena antsika. Za moa zany rehefa mandeha za tsy mba mandeha irery fa matetika mitondra ankizy mpiara-miasa amiko atao trano foana. De le toerana io moa zany somary ambanimbany toerana any amoromorotsy zany le toerana mitondra zareo anazy satria io toerana io zany de tanimbary. De tam'izay fotoana zay moa zany fa vokarany goavy. De le ankizy miara-miasa amiko moa zany netiko. Io ankizy miara-miasa amiko zany rehefa nahita an'le goavy de goavy anakiroa ngeza be zany no nalainy. De rehefa nandeha naka an'le goavy le ankizy de nanankiray nohanina de nanankiray zany nomeny anahy de le anahy moa zany mbola tsy nohaniko raha tsy tany anaty tomobile andeha hody. De rehefa andalana mody ara zany zay de tonga tany an-trano de za teny andalana zay vao nohaniko le goavy nomeny le ankizy anahy. Rehefa tonga tany an-trano ara teo amin'ny tamin'ny 9 sasany teo zay vao tonga tany an-trano kara sakafo zany zay. De tao am-pikarakarana sakafo tao zany de ohatrany naheno vilia menjera be za zany ho any amin'ny trano misy anazy zany. Tonga tao an-dakozia zany jereko ny tendan'le ankizy zany efa memiolana de ohatrany mivadika makany arena ny lohany. De za moa zany tamin'ny fotoana taitra be atsitako zay zavatra natao satria teo hoe miaraka eo tsy maninona de avy eo hoe miolana ohatr'izany. De nanao crise izy zany de manao crise de ohatrany ngonongonona be. De reko anazy de tonga de ozy izy hoe naraham-bazimby ty de nangalako an'le loharano le ao aminah aloha zany. De rehefa nalaina le loharano de nilemako zany ny lohany de ohatrany somary nalefakefaka de fa tena nivadika tany arina mihitsy ny lohany. Tena nivadika tany arina satria tsy haiko na nanao maloto tany amin'le toerana izy io na tsy haiko zay zavatra nataony tao na le hoe le zavatra le vazimba mihitsy ngamba ny nalainy zany. Za tsy malala satria za variana andresaka an'le olona tary. De rehefa lemako tamin'le loharano zany de ohatrany mitonitony aloha de avy eo miverina indray. Noho nefa ny alina zany ny andro de natory za. De avy eo miverina amin'ny lohany zany. Mbola tsy miverina mihitsy fa ohatra mbola miolakolana teo zany de nasiko tamin'le menaka tao aminah aloha de lemako an'le rano de ohatrany mitonitony zany. Ohatrany misy zavatra manofo de ohatrany misy manindromandro hoe asevoaterin'le mpanampinao ny kilalao anjanakay nalainy. De tio zany vao tonga saina hoe tena le goavy nalainy le mpanampy zany ny antony mampatonga misy satria za tsy nitsabaka teny de za tsy vo. Izy ihany zavatra hitany zany mahita olona fohy kely hono izy de lava volo be de misy de ohatrany hoe ohatrany akola ohatrany menamena be zany zany no zavatra hitany de manan-kenda mampijaly anazy le zavatra io. Ny feiny
dia misy ny vazimba olona zay foko nonona tetao voatany ary ny taranany de mbola monina any amin'ny faritra andrefa nosy am'izao fotoana izao. Olona ohatrana sy anao izy ary manana nofo amandra de miary sy mivelona amin'ny tontolo iainany. Misy ihany koa ireo vazimba kerobim zay ery tsy fantatra, masika izy, sarotiny izy, efa tapitra ny fotoana nandeferany satria ho taitsika zanak'olombelona fady ny toerana, ny tany, lototsika ny loharambo, ravatsika ny lohasa ary potehatsika ny zavaboary. Masika izy ireny ka tsy tsara fisangisangy. Ny afatra ho atsika zay mijery ny horonan-tsary raha vao mandeha amin'ny toerana mbola tsy fantatrao ianao dia fahendrena na ampianarin'ireo omby asantsika ny mihera, miala tsiny, miala fondro amin'ny zavatra zay tsy hita maso. Fanaina kebakeba tany eny ary ianao raha mahita biby aza vonoina. Raha tsy maintsy pipi amin'ny zava-maniry ianao eny an-dalana eny elao tsiny ilay zava-maniry, resao izy, tsy olona dala akory ny miresaka amin'ny zavaboary fa tsarovo mandrakariva fa samby aina, samy noharin'ilay naharitsika, samy manana aina, na izy zavaboary, na izy vazimba, na isika olombelona ka tokony fampitsimbona hatrany. Tsara ny mitandrina sy famehy voninahitra fa samby aina na samby aina. Makasitraka anao nijery hatramin'ny farany.